Amizao misy atao hoe pré-campagne. Pré-campagne zany moa tsy voalazan-dalàna zany, zavatra tsy misy an'igny pré-campagne zany. Fa ny campagne voalazan-dalàna misy. Ka ny amin'ny campagne dia efa mazava ny voalazan-dalàna hoe zao ny azo atao, zao ny tsy azo atao. Raha manao zao anao dia mitariky fanesorana andaharana ohatra. Ny disqualification zany. Na mitariky fagnafoanana ny vato raha misy fanarahan-dalàna mandrisany le zany tena mba mariko tsara eto efa amizao pré-campagne zao dia ny candidat rehetrarehetra afaka mapahafantatra ia moa tsy mahalala zao raha eto Toliara ihany candidat afaka mapahafantatra ny momba anazy ny candidat rehetrarehetra sy efa fantatra mako le candidat efa naboaka ny CENI ny liste officielle eto Madagasikara fa ny zavatra fady zay tena tsy azo atao ary mety hitarika disqualification na fagnafahana fanesorana andaharana le candidat amin'ny fidianana dia le manao an'izao hoe zaho raha koto candidat fidionareo za zay zany dia fadina amin'ny candidat sy ny mpanohana anazy koa dia tsy tokony hanao an'izany ny atoko manotra anazy tsy tokony hanao an'izany hoe ihany candidat ndraika fidio tena fady zay afarako mafy dia tsy indriako mafy zavatra zay mba tsy fanometsiny tsika fa raha vao misy candidat manao an'izany am'izay resatsika hoe pré-campagne zay ka manao hoe fidio dia ho avy ny message raha misy mitory ary na tsisy mitory raha dia mety raha fahafantariny ACC ananana porofo zany zavatra zany dia tsy fanarahan-dalàna grave fa rehefa tonga indray ny campagne dia afaka manao citoyenne par voie de presse et le lancement d'alerte contre la HCC exprime la perte de confiance à l'égard d'abord de la juridiction constitutionnelle. Ces attitudes confirment les menaces de déstabilisation résultant d'élections organisées en violation des principes, règles démocratiques inhérents à un état de droit. Le désespoir collectif lié à la conscience de l'absence de respect de l'ordre juridique, de moralité publique, de civisme, amène naturellement à la violence aveugle, considérée à tort comme seule voie efficace pour obtenir la justice, la vérité et le respect des droits humanitaires. Le devoir de vigilance juridique a amené les auteurs du présent manifeste à prendre avec considération les diverses informations de sources indépendantes à propos de la citation de l'arrêt 05-HCC/AR du 28 mars 2024, fin de citation, prononçant, citation, la déchéance de Madame Christine Zanamacho, fin de citation. Sur le plan technique et scientifique du droit processuel, ces commentaires sont unanimes pour dénoncer la décision de la dite Cour, rendue dans des conditions rocambolesques, et tire la conclusion que la dite décision ne répond pas aux conditions générales et particulières requises pour produire des effets de droit. Une décision comportant des irrégularités dans le processus de prise de décision ne peut être qu'irrégulière, illégale. La gravité des violations rapportées est telle qu'elle ne peut être revêtue de la sainteté de l'autorité de la chose jugée et doit être éradiquée de l'ordre juridique
de la République de Madagascar. Le caractère irrévocable, selon notre opinion éclairée, est un argument purement potestatif. Selon notre opinion, le droit positif et jurisprudentiel malagasy, ainsi que le droit international, auquel la Constitution confère une supériorité au droit national, offre une possibilité d'issue légale et légitime aux difficultés évoquées de part et d'autre de la barre, de manière d'ailleurs polémique. Les auteurs du présent manifeste revendiquent l'application du droit et le respect de la jurisprudence de l'autorité judiciaire malgache pour l'honneur et la dignité de la République de Madagascar et l'effectivité de sa souveraineté démocratique par le respect de l'état de droit. Interpellés par leur connaissance, compétence et conscience, plusieurs juristes et personnalités de bonne volonté de nationalité malgache tiennent à exprimer publiquement leur indignation face à l'indifférence continue à l'égard de la dégradation de l'état de droit dans notre pays et la portée de cette situation sur l'état contemporain de la paix civile, l'avenir de plusieurs générations déjà sinistrées. La faillite du système d'éducation et d'enseignement, l'absence de projet ou de programme politique, économique et socio-critique, faute d'une conscience véritablement politique, et la rupture de la confiance ont entraîné une dénaturation directe de l'état de droit à Madagascar. Le sentiment d'impuissance des pouvoirs publics face d'une part à la dimension des problèmes auxquels le pays est confronté et de l'autre à l'ampleur des revendications sociales accentuées par les promesses et les vélorans ne fait que dynamiser la subversion politique. Aussi, n'est-il pas surprenant que prévaut chez les responsables politiques et l'ensemble des citoyens une conception sécuritaire au détriment d'une approche démocratique de l'état de droit. La défense du droit et de l'état de droit est utilisée par les pouvoirs publics et administratifs, et ainsi que certaines juridictions, comme un outil de négation et de destruction de du droit de l'état démocratique des citoyens et usagers du service public. Telle était la pratique au quotidien du droit colonial avec le statut de l'indigénat. L'histoire des institutions rappelle que la renonciation à la primauté du droit a toujours suscité de manière inéluctable le recours à la justice populiste, c'est-à-dire la loi du talion, à la violence brutale et à la haine générale pour la régulation des rapports sociaux. Le refus du droit n'a pas pour autant été une garantie de promotion morale et humaine de la personne du malgache en tant qu'individu, membre d'une famille et à part entière de la nation, fait en Antananarivo le 23 avril 2024. Je vous remercie. Miahiat sy havana, oka ho azava, fa tsy ny fanapahana ny raisin'ny HCC. Mikasika ny fanonganana Andramatoa Christine Razanamahasoa no ambo izao lahatr'asa atrehantsika izao.
ny fampiasana ny lalàna sy ny tany tandalàna entina nazimbazombana ny zon'olombelona ny rarina sy ny marina ary ny hitsy ny fahefan'ny mpitsara fitsarana hitsara sy anapaka araka ny fitsikidalàna ny eritreritra sy odi-tsaim-pandinian'ny mpitsara ary ny fahaliova fitsarana dia lasa tandra vadik'ototra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny fitsara sasany ary ny vahoaka tsy miraharaha ka zay fihetsika zay dia adika fa mankasitraka izao toejavatra izao hatram'izay fa tsy vo izao kory ankehitriny anefa indrindra fa tato ato dia mitatra ireo maneho ny atezerany eo am'lohan'ny fiomboniny zany fanazimbazimbana izany velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara mpisolo vava fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enana intsony enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana tsy afaka ny mody tsy mahita izany toejavatra mahatsiravo izany izahay mpanao lalàna mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina ny itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia arava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro hitandrona ny fandrempalemana pongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerena ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araky ny fandikan'ny fitondrana azy misy fetrany ihany ny fitondrana miorina ny fampiasan-kely sarotra onerany izy reny saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara mitondra na mpifehy ely mpitondrana rehefa miova ny sato ao ny maty vonoana ao ny atao azo lamy tsy misy antra ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vava-mahoaka na ny feo ny fietrereta ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovainjafy ary mivokatry ny fandrosoana ara-toekarena de diazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy fa indrindraindrindra ny vahiny zay mandroba ny firenena ka tsy ananana ratsy tompoko tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo tsy maintsy roana hijoroana amin'izao fotoana izao